Tovovavy iray izay sahabo ny fito-ambin'ny taona no niharany herisetra izay nataony mpampiasa azy tao Nosy Belleville tao tamin'ny zoma lasa teo eny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao izay malaza avy any Nosy Belleville any no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Miady mafy amin'ny fampandrosoana ny distrika nahalany azy ny soloavim-bahoaka Villemouatre Pinsard ny valy ny fangatahana araky ny fampitana vaovao ity olom-boafidy ity satria iray amin'ireo distrika efatra izay nahazo ny famatsim-bola na subgrade avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny distrika ny farafangana amin'ny alalan'ny fitelavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka ao Atsimo Atsinananao. Tobim-pahasalamana CSB 730 amin'ny 150 no misitraka izany. Nambaran'ity sombam-bahoaka ity fa ireo CSB telo tsy nahazo dia noho izy ireo vao nahorana. Na izany aza nanamafy ny tenany fa hangatahana amin'ny mpamatsy vola ny hampidirana ireo mba hisitraka fanohanana toy ireo namany. Eny anivon'ny komina no hitantana ny famatsim-bola araky ny voalazany hatrany. Mizara roa ny fomba fampiasana ny vola. Voalohany ny fanatsarana ny eo anivon'ny CSB dia ny fanatsarana sy ny fanitarana ny fotodrafitrasa andaniny ary ny fanatsarana ny fampitaovana anatin'ny tobim-pahasalamana ny ankilany. Faharoa ny fametrahana tontolo misarika tanora ho an'ireo tobim-pahasalamana sakaizan'ny tanora mba hanatsarana ny fahasalamana ireto farany. Anisan'ny vokatra andrasana ao anatin'ny herin-taona ny hahafahan'ireo CSB manome sy mahafeno tolotra ara-pahasalamana manaraka ny fenitra. Hanaramaso ny fampiasana io vola io ny tenako araky ny nambarany hatrany. Haniraka ampiara-miasa hijery ireo CSB 730 aloha sy aorina ny asa fanavaozana. Hoy hatrany ny solombavambahoaka Villemouatre Pinsard izay sady nitondra fisaorana ho an'ireo vina hitana ny vokatra dia ny vahoaka ampandoa hetra sy ny fitondram-panjakana izay ny haino ny fangatahana. Hafaliana tsy ombitratra arak' izany ny an'ity sombam-bahoaka ny farafangana itya manoloana an'izao fivaliany fangatahana izy ireo amin'ny famatsim-bola nataon'izay banky iraisam-pirenena izay. Tranga mampalahelo indray reny mpianakaviana iray sahabo ny 17 taona ifelana ary mpivarotra legioma no asany. Hita faty tamin'ny andron'ny 7 Mey lasa teo iny teny Mahavoky moa izy io. Raha ny zohina dia mivarotra sy matory an-tsena noho ny halavirany toerana honenana ity ramatoa ity. Niparitaka tamin'ny tambazotra fa maty nisy nanindronantsy teny Andravoangy io lasibatra io. Tsy nahitana ratra ny vatany na dia iray aza nandritra ny fizahana nataony mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana. Nandiso ny vaovao ny ely arak'izany ny polisy firenena satria tsy nahitana ratra ny razana raha voalaza fa maty nisy nanindronantsy izay hatrany. Misy kosa ny autopsie izay natao mba hamantarana ny antony nahafaty an'ity ramatoa ity. Na dia eo aza izay rehetra izay dia tena mampiahiahy ihany ny antony nahafaty an'ity ramatoa ity satria amin'izao fotoana izao mantsy ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny vonolona dia tena hita fa nahazo vahana tato ato zay ka mety ho anton'izay no mahatonga an'ireo olona izay nanaparitaka an'izay vaovao amin'ilay hoe maty nisy nanindronantsy zay ka dia andrasantsika eto ary no mety ho vokatrin'izay fanadihadiana ataon'ny polisy zay mba hamantarana ny hoe inona marina tokoa
no tena antony nahafaty an'ity ramatoa ity. Andao am'izay ho resantsika ny malaza avy any Anosy Helville avy any. Fantatra mantsy fa tovovavy iray izay sahabo 17 taona no niharany herisetra izay nataony mpampiasa azy tao Nosy Helville tao tamin'ny andron'ny zoma lasa teo iny. Nampangain'io mpampiasa io ho nangalatra vola 700 tapitrisa ariary ity tovovavy ity. Io no voalaza fa antony nahatonga an'ity farany ho nanao an'izay herisetra tamin'ity tovovavy kely izay sahabo ny 17 taona ity. Norarahany ilay mpampiasa azy sy lasantsy ilay tovovavy, avy eo nodorany. Mbola mandray fitsaboana moa izy ity amin'izao fotoana izao. Na izany aza soa ihany fa mbola avitra soamantsara ny ainy saingy nitsovaka avokoa ny tenany manontolo vokatr'izay loza izay nahazo azy amin'ny famaizana tao anatiny doro amin'ny alalan'ny lasantsy izay. Ny nahavandoza kosa rehefa nahavita izay asa ratsiny izay dia iny fa nanjavona sy nandositra ary mbola tsy fantatra ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo ity tranga ity satria izay tsaho na ihany koa endrikendrika ve no ahavitanao manao an'izao fihetsika sy toetram-biby tahaka an'izao satria tovovavy kely izay niasa tao aminao tao no vitanao no nandoro azy amin'ny alalan'ny lasantsy izay nefa ny tokony nataonao dia niresaka tsara ary nanao fanadihadiana tsara aloha na ihany koa nitory tany amin'ny fidaminana mba hamantarana izay tena marina amin'izay resaka volanao very izay fa tsy sanatria akory inanao fa roa entika tezerana ka avy hatrany niroso amin'izao toetra tena barbarianina tahaka an'izao natao izao nefa mba olombelona ihany mitafinofo amandra ary olombelona mba manan-tsaina tsara fa tsy sanatria akory biby ka dia nahavita nanao an'izao asa ratsy amin'ny fandorana olona velona izao tena mampalahelo ny tranga tahaka an'izay. Ka dia andrasantsika eto no mety ho tony ity raharaha ity engane ho tratra ilaina vandoza mba ahafahana manadihady sy mahafantatra tsara ny hoe inona no tena antony nahatonga an'izay fihetsika rehetra izay tena fandikan-dalàna ary mety hahavoasazy sampigadra mihitsiny aza raha toa ka misy ny fahatratrarana an'ity raha namana izay nahavita nandoro an'ity mpiasa an'ity fa tsy mety ny manao zavatra tahaka an'izany nefa dia tsy ananao porofo fa tena izy tokoa ve nangalatra ny volanao sa olon-kafa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.